io sady narovana io ito zanako iry olona tsarataray kely na volobe izy io tao anatin'ny taona vitsivitsy anefa dia tsikaritra ny manodidina fa lasa niovy narovana notapahana ny volony lasa tsy tia manao akanjo zazavavy intsony fa fiakanjo lehilahy no tena tiany nanomboka tsy ny sakafo ara-dalàna ihany koa izy fa lasa mifitofito sakafo nanova ny fomba fiainany mihitsy izy ka nihevitra ireto ray aman-dreniny fa tafiditra amin'ny taonany adolany sinto ny zanany le namako anankiray ny sitona zavatra oatra zao tena hita boky ty boky ty zany no hitan'le namako ohatranao ary tsy maintsy maty ianao anatin'ity raha vao manoratra anatin'ity zavatra ty le monde de la mort de teo le téléphone tena laiko le téléphone tezitra izy aloha tena tezitra raha ny zavatra misy anefany raha ny zavatra nysoratany ao anatin'ny bloc-notiny tamin'ny 25 novembre io zany no efa tokony ianao any suicide io raha ny tiany narovana nefany de tany Japon ary narovana kay nefany efa vonona ny anao suicide any Japon eny amin'ny 5e étage efa voasoratra ny daholo zany io zavatra io hoe anao an'le famonoteny izy any amin'ny 5e étage zay zany tena ny antony sisihany andeha ho any Japon fa maty izy zay vohitsy io soratra io 19 raisons pourquoi je devrais mourir izy moa kakakaka ao anatin'izay misy somary emoji kely ty nataony ty 3 raisons pourquoi je ne peux pas ohatrany nataotahotra kely indray izy fa saingy 3 raisons fotsiny no soratany tato aminona tena tao anatin'le dessin animé nojereny zany hoe izy zany teneny zandriny rehefa mijery dessin animé izy de kay dessin animé misy réincarnation suicide daholo ny zavatra nijereny tao ary dessin animé sarinda aloha tonga zany de tsorneto hoe sarinda sarim-bavy de ny dessin animé jereny narovana zany dessin animé ny filazantsika am'izao moa LGBT ao tafiditra tao zany narovana na tonga nanazy nanana faniriana ivadika lehilahy rehefa ivadika lehilahy izy de ny moyen anaovany ivadian'ny lehilahy zany réincarnation zany hoe manao suicide de rehefa maty izy zany de mivadika fanahana lehilahy lasa mivadika lehilahy tsara tarebe voasoratra ato tsara mihitsy zany de petraka any amin'ny planeta hafa de tsy petraka eto ambony ty tany ty tsony izy fa tena hoe any amin'ny monde vaovao mihitsiny zany hoe io sady narovana io ito zanako iry olona tsarataray kely na volobe izy io de lasa mivadika sarinda ovana sarinda vokatry ny fijerevana ny zavatra ao anaty telefôny io ka asakasaka anao ray aman-dreny asakasakytsika inona ndraiky tatokony raisitsika fa ny ampisindoza mihitsiny ny fiarahamonina malagasy ny firenena malagasy ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara tsy teny zay any ivelany fa ny any ivelany efa tsy tenenina tsony fa mbola avitra anay izy afaka mivavaka izy nandritry ny adiny 3 ny fona ny bebaka ny antsan'Andriamanitra fa ty misy zavatra anankiray ozy hoe tena tsy maintsy resahako ty zavatra ty zavatra anankiray hitako atao amin'ny tambazotra de ity hoe marobe ny olona manometsiny any ray aman-dreny ray aman-dreny narovana tao anatin'ny fijoroana vavolombelona zay nataon'izy mivady zay hitatsika atao amin'ny TVM tamin'ny alina de tena misy mihitsy ny tena hoe maneho hevitra de miteny hoe diso nareo mihitsy ny diso tsy ampy ny attention nomenareo anazy tena hoe diso nareo tena be dehibe zany eny fa nany namako arany manana namana amin'ny Facebook tena ozy aho hoe zay vao tena vitako ny tena toetra ny tiranamany ty ozy atao anatin'ilay izy fa nytanena tiako mba hapetraka amintsika tsirairay avy ary de ity raha ohatra hoe misy olona dona pahoriana ve raha misy olona tratrana fahoriana ianao ve sa rehefa mamangy an'le olona
sanao ve no miteny hoe nareo ny diso, nareo ray aman-dreny mihitsy ny diso. Tiako lazaina eto zany de ny hoe very ve le culture malagasy amin'ny hoe miara ory amin'izay ory, satria kolotsaina malagasy de manome lanja any olona tratra ny fahoriana, ary be deabe ary ny olona ohabolana milaza hoe raha ohatra hoe tsy manan-kelofana ozy tsy tadidiko tsara le tena terme de trano mifanakaiky de hoe raha tsy manan-kelofana ny anankiray de mampiatrano zany hoe tokony miara mizaka n'le fahoriana, fa ny sasany tena hoe manampitrotraka ao anatin'le izy. Ary tena ozy aho hoe satria mahita post Facebook na olona maromaro de zay hoe zay vao tena hitako ny toetrana ami sasany namana sasany tao anatin'le izy. De za zany te hiteny amintsika n'ity zavatra ty hoe nataoko arano hoe ry zareo ny diso. Fomba ve zany hoe olona namoy zanaka na fohy zanaka de latsaina, fomba ve zany? Mila miverina mianatra fahalalam-pomba mihitsy antsika. Fomba ve ny mandatsa olona? Mamindrafo amiko iteny an'ity fa nisy olona anankiray zay nanontany tato amin'ny Facebook. Ozy hoe za ozy tsy mahay mahandro paty gasy, fa teneniko anareo fa ny commentaire ny olona tao anatin'le izy hoe satria zany le tanora anankiray tsy mahay mahandro paty de mba atoroy astuce hoe tsy mahay ninina, ohatran'izany zany ny commentaire ny gasy ao anatin'le izy. Vehivavy lehibe io ve de paty avy tsy hay mahandro anazy. Fa teneniko anao misy olona manao poste ohatran'izany ihany, zany hoe mety hoe tsy mahay mahandro paty izy fa any ivelany, fa teneniko anao commentaire ny olona misy bienveillance hoe ampangotrahana aloha ny rano zay vao arotsaka le izy. Azonao ve le izy? Zany hoe za zany mbola mitazona foana le teniko hoe Madagascar n'a pas besoin d'un nouveau président. Madagascar a besoin d'un nouveau peuple. Ny problème amin'ny Madagascar ry zareo de ny vahoaka. Tsika manko mieritreritra foana hoe ny mpitondra. Eno tsara fa ny vahoaka ange no mifidy an'ireo mpitondra ireo Zany hoe ny vahoaka mihitsy tsy mahay mifidy mpitondra. Averiko foana ihany le teny hoe Madagascar n'a pas besoin d'un nouveau président. Madagascar a besoin d'un nouveau peuple. Tsy haiko ianao raha mijery an'le émission hoe copie-coller azafady tsy manome tsiny any TV Plus fa imagineo ange hoe ao anatina copie-coller misy olona ifanina nanao copie-coller de manao costume any Tortue Ninja izy de izy io ny copie-coller any Tortue Ninja, de olona ohatran'izany zany kay no mifidy filoham-pirenena. Normal be nge raha ohatran'izao le firenena. Zay zany zavatra anankiray tiako tenenina amintsika hoe ty Madagascar ty mila peuple vaovao ty, ary mbola tazongo tsara koa le teniko matetika le hoe raha afindra ny Chine ny malagasy, raha am'izao toe-tsaina hitako zao aloha raha afindra any Chine ny malagasy rehetrarehetra, de rehefa afindra ny Chine ny malagasy rehetrarehetra de ny chinois indray no alefa eto Madagascar, de teneniko anao fa afaka 10 taona de ahantra be mihitsy ny Chine, ary afaka 10 taona de anakarena be mihitsy Madagascar, satria ny olana eto amin'ity tanindrazantsika ty de ny vahoaka tsy mahay mifidy, ny vahoaka tsy mifidy, ny vahoaka zay tiako tazomina zany zay. Za zany tsy de tena manana commentaire be par rapport amin'le hoe iza ny diso fa ny zavatra hitako fotsiny zany ny ray aman-dreny aloha zany manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fitaizana ny zanany. Fa aza dinoina koa fa ny fiarahamonina koa manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fitaizana ny zaza. Manaraka an'izay ny télévision, ny média koa de manana anjara toerana lehibe amin'ny fitaizana ny zaza. Tena manana anjara toerana lehibe. Ary tsy adala akory any Chine hoe tsy mandeha ny Facebook, tsy adala akory ny any Chine hoe tsy mandeha ny Instagram, satria fehezin'ny fanjakana hatramin'ny hoe tsy mahazo mijery an'ireto nareo aty. Za rehefa tonga ny Chine de manao ny TikTok ny olona any Chine, satria ny TikTok ny olona any Chine tsy mitovy amin'ny TikTok tsika aty Madà. Fa tena hitako hoe normal be ry zareo raha mandroso. Za rehefa tonga any Chine de mijery télévision rehefa mijery télévision
de mahita hoe normal be ny aty raha mandroso satria manino ny télévision de miéduqué am'izao fotoana zao nge mandefasa nge TV local le mandefasane télévision local le fa inona ny zavatra hitanao olona mampandidodosiny ao azafady raha misy ray aman-dreny ao fa olona zany ny mameno any ao ary manaraka an'izay culture ana vahiny ny mamenony ao fa ianao raha mandeha any Chine zany ny fandaharana rehetra ny programme rehetra ny documentaire rehetra momba ny Chine daholy fa ny antsika eto tsisy filtre ny zavatra rehetra alefainy amin'ny média de ozy amintsika hoe oui mitananjarana toerana lehibe ny ray aman-dreny ny fiarahamonina koa fa mitananjara toerana lehibe koa ny média ny réseaux sociaux satria ireo zavatra rehetrarehetra eo de mamafy zavatra amintsika tsirairay avy ary manafy zavatra amin'ny zanatsika de za koa teboka manaraka ny tiako resahana koa amin'izao fotoan'izao de ny hoe reny olona manome tsiny any dadany narovany reny azafady aloha ny narovana moa ny anaran'izy teo reny olona manome tsiny any dadany narovany reny ve olona efa avy niteraka hoe tsy mahay mitaiza misy ary moa zany maheno an'le phrase fotsiny tao anatin'le izy hoe alina be ry zareo ny nody izy nge tsy niteny hoe alina be ny nody isan'andro fa tamin'ny indray mitoraka iny de tsika zany tia miinterpréter tonga de hoe normal be le zaza na mony tena fa amin'ny 120 izy vao tonga fa raha mihaino tsara ianao an'le vidéo iny de ny teny somatsara izy tao anatin'le izy hoe ny rafozany no niandry an'ireo zaza ireo zany hoe ray aman-dreny tsy adaly ireo ka hoe napetrany fotsiny tao an-trano ny zanany fa nisy rafozana ane tao nisy mpanampy ane tao za eto tsy mahafantatra amin'ny fiainany zareo za koa eto tsy hoe akoriny hoe avany zareo na namandry zareo akoriny za olona tsy fantatra ry zareo akoriny ary za vao maly vao nafantatra an'izany hoe ve pihiry iny ray mpianakaviany iny fa za zany gaga par rapport am'le fitsaram-bahoaka atao amin'ny réseaux sociaux tena ozy aho hoe gaga zany ao anatin'le izy de ozy aho hoe amin'ny mampanabe anahy de za tsy maintsy miteny kosa par rapport am'izany misoratena ho mpanabe satria manana live ohatra an'izao 27 millions de personnes mijery ny liveko de ozy aho hoe mpanabe zany de ozy atao anatin'le izy hoe mbola tsy niteraka angamba ndreny olona manome tsiny ny afy reny na hoe efa niteraka ve izy de tena ray aman-dreny tena farak'izay parfait ve izy ray aman-dreny tena hoe tsisy tominika fa tena hoe ohatry ny anjely de manome tsiny fitezan'olo-kafa ohatran'izany azafady fa ozy aho hoe za zao ray aman-dreny tsy hoe ray aman-dreny atao amin'ny Facebook fa ray aman-dreny tena ray aman-dreny ray mpianakaviana tsoroko aminao fa za tena manokana fotoana be mihitsy hitezako ny zanako tena manokana fotoana tena manao tous les moyens irahako amin'ny vady aman-janako manana moyen hitondrana zareo any amin'ny toerana izay tsy afaka nitondrana anahy tamin'ny mbola kely manana moyen anaovana an'izany fa tsoroko aminao fa mbola matsapa-tena hoe mbola tsy tanteraka de fantaniana tiako apetraka ianao ve matsapa-tena be raha ianao zany le manome tsiny ray aman-dren'olo-kafa ianao ve zany tanteraka ny zanakao ve zany efa lasa filoham-pirenena daholo le zanakao rehetrarehetra eo efa lasa chef d'état daholy efa lasa any amin'ny ambony indrindra daholy no zany raha ohatra hoe mbola tsy tanteraka ianao raha frustré ary ianao amin'ny fiainana any ambadika any aza manome tsiny fitezan'olo-kafa zany ndray aman-dreny tompoko tsisy maniry zany hoe amin'ny 120 sasany vao mody ao an-trano sa ve nareo ray aman-dreny reo misy an'izany hoe mahafinaritra be nga le mody amin'ny 120 sasany fa mifaniriny ray aman-dreny rehetrarehetra tompoko de hiaraka amin'ny zanany hitaizany zanany hiaraka atoritory amin'ny zanany ilalao hiaraka amin'ny zanany ary zany mbola mijanonao faniriko hoe miaraka amin'ny zanaka tsisy ray aman-dreny zany maniry hoe ivoaboaky ny trano sy miaraka amin'izany fa tsy azo anoarana le izy matoa tonga amin'izay tepoko izay za manokana zao misy taona tsy eto a Madagasikara elaela nga moa za afaka manoatra ao anatin'le izy
fa inona zany no atao tsy asa ve zany? Ndray aman-dreny dia manao maximum, manao an'izay hitany fa mety ho any zanany amin'ny fitiavana. Tiako lazaina amintsika zany dia ity raha mbola tsy nitaiza ianao sy tsy nanan-janaka, tsy manana droit ianao anakianana fitaizan'olon-kafa. Tsy manana droit ianao. Miteraha mba hita. Io nge afaka atao teorika be. Hoe rehefa mitaiza de mety afaka atao teorika io rehefa mbola tsy manana, ohatran'ireny hoe célibataire reny koa le hoe teorika be hoe ohatran'izao ny atao hoe manambady. Célibataire ianao de fa rehefa miditra ao ianao hitanao amin'izay hoe ohatran'ny ahoana zany. Ataoko angambany ampanetretena ny ilazako an'ity ataoko angambany fa efa mba any amina olona mba efa ataoko hoe manana maximum de temps ho any zanako, fa veriko foana ihany mbola matsiaro tsy tanteraka ary mbola misy zavatra azo kianina be mihitsy momba anahy sy ny fitaizako ny zanako, mbola misy zavatra mila tsaraina be dia be, fa efa manao ny tous les moyens zareo ny ray aman-dreny dia teboka farany tiako zaraiko ihany koa dia ity satria maro amin'ny olona ny teny hoe tsy maintsy atao araka ao daholo ny zavatra ataon'ny zanakao, fanontaniana mipetraka. Ianao zao tsy haiko hoe ianao hoe firy taona manan-janaka ianao ve tena amin'izao fotoana zao ianao zao ve tena mahafantatra ny artista rehetra ary malaza amin'izao fotoana izao? Ianao ve fa mahafantatra tsara hoe iza daholo ny artista malaza? Ho araka ao daholo ve ny ahitan'izany? Misy zao ny zaza génération teraka tamin'ny 95, 90, 80 amin'ny fomba hoana kay ny arahany ray aman-dreny an'izany rehetrarehetra zany, miezaka ny ray aman-dreny fa tsy aharaka mihitsiny. Donc raha miteny ianao hoe manga, mety tsy aharaka an'izany izy. Miezaka fa tsy maharaka, tsy araka nge le izy. Za zao tsoroko aminao fa za koa nge tsy maharaka. Ohatra hoe reo artiste reo zao be dia be ny eniko any amin'ny radio eny antsefatsefany tsy fantatra kory ny hoe artiste ary zareo, fa ny génération ako no arako. Raha Henri Ratsimbazafy ny resahanao amina, arako tsara mihitsy ny Henri Ratsimbazafy. Fa vao ohatra ny hoe miteny ianao hoe César, tsy fantatra kory ny hoe izy zany zoko zany, ohatra ny ahoana tsara ny tarehany teo, tsy arako le izy. Donc ny ray aman-dreny zany miezaka fa tsy voatery foana hoe aharaka ny zavatra rehetrarehetra. Fa nandezanina tsy zany ary nefa ny afatra ho antsika dia hoe mbola mila ampitomboana zany niezaka ho antsika ray aman-dreny, mitodika amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra zao mbola mila ampitomboana zany niezaka par rapport amin'ny hoe inona ny dessin animé jeren'le zaza. Raha manana telefone izy dia mba mi-installer ireny application afaka hoe anarahana maso ireny hoe inona ny jeren'le zaza ao amin'ny telefonao, satria ny zaza koa nge rehefa mba lehibebe tsy mety raha tsy amena telefone, satria raha taraiky ary izy hariva be dia iza ny antsonao. Ohatra ny hoe hariva avy mianatra ve izy, tsika zany tsy afaka mametra tsony amin'izao fotoana izao an'le hoe tsy tokony amena telefone ny zaza. 15 taona izy, 14 taona izy zany dia taraiky hariva dia aiza ny antsona anazy, inona ny antsony anao ray aman-dreny? Le zany tsy possible le hoe tsy manome telefone, tsy possible koa le hoe tsy mena accès internet izy, tsy possible zany, fa kosany fanaraha-maso. Dia zao misy andraikitra ny fanjakana koa ty zavatra ty. Averiko foana ihany fa any Chine misy zavatra interdit be dia be. Ohatra fotsiny hoe Facebook zao tsy mandeha any Chine. Ny TikTok-tsika européen sy ny avy amina pays hafa tsy mandeha any Chine, fa hafa mihitsy ny TikTok ny olona any Chine. Zany hoe fanjakana dia mifiltre ny zavatra tokony ho hitan'ny ankizy, tokony ho hitan'ny lehibe ihany koa. Dia misy andraikitra ny fanjakana koa ty zavatra ty. Dia farany tena farany za kristianina ary nataoko hoe mianatra mahomby tena niezahako foana tsy nresahako ny maha kristianina anahy. Raha mijery zao nareo amin'ny page ao dia mety hoe tena ataoko hoe 5% ngambany any contenu ako ny tenenako hoe kristianina. Fa ito dia milaza an'ity hoe misy karazana produit miantso fanahy ratsy, misy karazana produit
tena fanaovana fisikidina. Tsy tena hoe ody gasy fa tena fanaovana fiantsona, fanaovana rituel satanique. Eto amin'ity firenena ity misirkule eto zany. Hitanao, Satana rehefa antsoina de tonga izy. Satana rehefa anaovana rituel de tonga izy. Io zany tsy resaka blague ny zavatra ara-panahy io. Ary za efa nahita olona nanao an'le hoe esprit étula reny, nafantatra zany hoe esprit étula reny ve nareo hoe midy amina toerana maizimaizina de le asina stylo eo ampovoany de avy eo mifampitatana daholo de avy eo manao hoe esprit étula. Fa Satana rehefa atsoina de tonga izy. Ny zany aza manao sangisangy zavatra ara-panahy zany. Ianao mety mandray an'ilay izy hoe kilalao ty, kilalao ty, kilalao ty. Fa miara-panahy tsisy kilalao zany. Io na ataoko rany hoe ianao manao kilalao ohatra ny miantso ny anaran'Andriamanitra, tonga nge ny fanahy masina, tonga Andriamanitra. De ohatran'izany koa ny fanahy ratsy. Tsisy hoe kilalao zany io, ny fanahy ratsy zany tsy mahalala an'izany hoe kilalao na tsy kilalao na kilalao hoe za nge mianiany. Tsisy an'izany ny fanahy ratsy. Ny zany misy karazana produire zareo fisikidina. Raisiko tena tonga de tsoriko le resaka le cahier le ohatran'ny bloc note misy soratra hoe diff note iny. Zany jery an'iny film iny le film hoe diff note iny imbe debe anjery an'iny film iny. Tena imbe debe anjery an'iny film iny. Tam'izany tadidiko tsara mihitsy tamy 2009. Nafinaritra be anahy ny film iny. Impiry verina anjery an'le izy. Ny everiko hoe fiction le izy. Fa tamin'ny fotoana amin'izay rehefa miverina anjery an'le izy de nisy manifestation hafahafa tamin'ny fiainako. Manifestation hafahafa tamin'ny fiainako averiko tamin'ny alalana fijerena an'iny zavatra iny. Satria ao anatin'le film de misy an'le hoe raha ohatra hoe misy olona tao moa zany misy ohatra hoe olona hoe mpanao kolikoly, meurtrier sy ny ohatran'izany de soratanao anatin'le boky zany le izy de maty le olona avy eo zany hoe ny olona tiana ho faty zany soratanao anatin'iny boky iny. De rehefa niverina nijery tsy haiko hoe impito ngamba niany efa nijery an'iny film iny. De rehefa nijery an'le film de nisy olona mba nampijaly anahy tamin'ny fiainana, nampalahelo anahy tamin'ny fiainana. De io zay mba misy an'ity boky ity zao de ho soratako ny anaran'iny olona iny. Azonao ve zany? Efa lehibe 2009 ny resahako eto, efa lehibe tamin'izany. Fa ohatrany hoe ozy hoe raha mba misy an'iny boky iny zao de soratako daholo le olona mampijaly anahy, le olona mampijaly anahy aty ampiasana, aty amin'ny stage sy ny ohatran'izany. Efa lehibe aho de imagineo amin'izay arany hoe 13 ans na 12 ans na 11 ans mahita an'iny film iny. Averiko efa lehibe efa olon-dehibe mbola nanana an'izany toe-tsainy zany hoe aiza reny misy an'iny boky iny fa raha soratako ao zao ny anarany anina de maty, mety ho faty ve izy, est-ce que c'est vrai? De averiko imagineo hoe zazakely mahita an'iny zavatra iny film iny. Mbola be dehibe moa film akoatran'iny fa ataoko hoe iny fotsiny arany. Fa teneniko anao ny zazakely ange misy olona zao mijoro vavolombelona amin'ny page koa hoe ny zanany io rehefa avy mijery dessin animé, mbola tsy resaka manga ny resahako eto fa dessin animé tokory fotsiny. De nanisa hono izy roa lahy teo an-davarangana hoe 1, 2, 3 de taitra ny reniny. Hoe fa inona ny zavatra nitranga, inona zany nisan'ny zareo zany de aika izy roa lahy efa namatotra drap teo amin'ny tendany fa andeha isaoty eo amin'le lavarangana. De soa ihany zany le ray aman-dreny, le reny moa zany hoe femme au foyer de nahita an'le izy hoe ohatray reto zaza reto ke sika andeha isaoty avy eto ambony riana hidina ary ambany ary no ny fijerevana dessin animé fotsiny. Tiako lazaina amintsika zany de ity zary olon-dehibe mieritreritra hoe maniry elatra, mieritreritra hoe afaka mahazo an'iny boky iny fa maika fa zazakely noho izany mila arahana maso zareo ny zazakely Hitanao rehefa ohatra hoe manana connexion internet nareo atrano de manamboara compte ho an'ny ankizy kely de asivy mot de passe ny télé am'izay izy tsy afaka mijery contenu ho ana adulte. De
de manaraka an'izay bloqueo daholo reny dessin animé resaka suicide, resaka meurtre, resaka LGBT, mahatsiravina ane le izy. Za zao mpandeha any ivelany fa mahatsiravina angery zareo mahita lehilahy samy lehilahy mifanoroka eny an-dalana. Tsy haiko nareo a, fa tsika mankony a mieritreritra hoe fandrosoana fa ozy aho anatin'le izy hoe mahatsiravina ane mahita vehivavy samby vehivavy a mifanoroka, mifampibatabata, tena mahatsiravina. Nefa ny any ivelany ihany a amin'zareo zany normal. De ny tiako zaraina zany de ity a, deja le firenena efa ohatran'izao a mbola ny zavatra ratsy any amin'ny firenen-kafa indray ve ny alaina tahaka makaty, fa tsy ny zavatra ara-panahy, fa tsy ny zavatra tsara. De averiko foana ihany a, ara-panahy zareo ny fiainana. Zara miteny isan'andro atao amin'ny page hoe tsara ty androany ty, tsara ty androany ty a, normal be raha tsara ty androany ty. Fa raha miteny tsika ohatran'le zazakely iny a hoe ratsy tare hony izy, za aloha zany tena oza hoe ndry mampalahelo, tena mampalahelo. De lava be ny zavatra teneniko a, za koa tsy te hiteny zavatra mihoatra satria ao koa ny mpakafy an'le hoe manga sy ny ohatran'izany a, manenjika sy ny ohatran'izany a. Za tsy nanenjika amin'ny mpakafy manga fa le contenu ny resahako eto. Za olona efa nijery manga koa, za koa olona efa nijery an'ireny culture sy ny sisa efa nijery a matoa miteny. Fa ny tiako zaraina amintsika zany de ity a hoe za zany eto a marina hoe tsy namako ry mamany narovana sy ny dadany narovana, averiko ihany fa mbola vomaly zao vao nahita hoe ay ve reo zany olona zany. Fa za zany te hiteny amintsika hoe ny olona rehefa hoentin'ny émotion a, satria namoy zanaka izy ko, de mety hoe hiteny zavatra mihoatra izy, mety hoe michoqué anao le izy. De eto zany de miteny anao hoe zay mihitsy ny natiorany olombelona hoe rehefa tena voadona pahoriana de mety hoe miteny mihoatra. Fa aza se sentir blessé non, fa zareo ngeny tena blessé ao anatin'le izy, zareo ny tena blessé ao anatin'le izy. De noho izany fona amin'ny anaran' zareo a, tsy namany ho aza, tsy fantatra akory ary zareo, fona amin'ny anaran' zareo raha ohatra hoe misy olona mahatsiaro tohana. Raha misy ohatra hoe mpandraraha mpanafatra an'ireny boky difinote reny any, de mifona amin'zareo raha ohatra hoe choqué anao hoe tsy mahalafo indray zay zany satria nisy an'ity ka ty trango ty, mifona ho an zareo ao anatin'le izy a. Mino afandray ny fifonako nareo a ao anatin'le izy hoe choqué nareo hoe zavatra tianareo ve ny ataon'olona ohatran'izany a, micomprendre be anareo fa aza diny koa nefany a fa zavatra spirituel io, misy zavatra spirituel ao anatin'io, misy zavatra mepita ao anatin'io. Jereo fotsiny ange raha nijerytsika tsara zao an'le, raha nijerentsika tsara zao le vidéo a tamin'ny omaly iny, de raha mijery ny paozin'le chambre ny narovana fotsiny tsika de fa hitatsika hoe misy zavatra ara-panahy ato. Satria ty zavatra maintimainty izy de ty rà izy. Tanao na ny desany ary misy rà tao anatin'le le izy teo a, le poster eny amin'ny rindrina, zavatra ara-panahy io. De ny zavatra ara-panahy, ny zavatra ara-panahy tsy azo isangisangina ary zareo a. Aza misangisangy zavatra ara-panahy zany, aza misangisangy zavatra ara-panahy zany. Zay ny afatro a, tsy lava be a, fa de ozy aho hoe ry ray aman-dreny namana mbola mila miezaka kokoa zany tsika, mbola mila miezaka kokoa zany tsika, efa betsaka ny ezaka natao a, fa mbola mila miezaka kokoa zany tsika, mila miezaka kokoa tsika. De raha tanora mijery anahy amin'izao fotoan'izao a, de ozy aho aminao hoe ianao koa mbola mila miezaka koa mba miresaka amin'ny dada sy neny hoe inona ny zavatra mahazo anao sy ny ohatran'izany a, mila miezaka tsika. Zay ngamba ny ahy, fa miala tsiny koa amin'ny zay zavatra nyteneniko teto raha ohatra hoe misy tohana ao anatin'le izy a, za tsy anjely akoriny ka hoe tsy isikanina ty, fa ialako tsiny sahady a raha ohatra hoe ny zavatra nanohana anao tao anatin'le izy a. De mirary soatsika rehetra, mpanabe a de tsy maintsy miteny a, mpanabe a de manana andraikitra eto amin'ny firenena, manana andraikitra ihany koa satria Madagasikara tany-drazantsika,
de averiko foana ihany a Madagascar n'a pas besoin d'un nouveau président. Madagascar a besoin d'un nouveau peuple. Misy zavatra mila miova ato an-tsaintsika. Misy karazana fitsaram-bahoaka tsy tokony ataontsika tsony aty amin'ny réseaux sociaux. Fa le izy mandratra ny hafa. Efa maratra izy mbola aratrainao ihany a. Mino fa amafa ny publication atsika le hoe nandratra ny hafa reny. Fa fao le publication nandratra anazy reny ange tonga ny aminazy. De imagineo hoe efa very zanaka izy mbola tonga koa ianao manameloka anazy. Fa iza moa ianao manameloka olona. Mbola ho tsaraintsika indray androany. Zay fa tsara ty androany ty.